if you can get, as you can get, if you can get. Namaru kuranganolo, vitambadi chevitangavna, nenako fami volna, zasya kwanda suzam tande, sakomadits nena chalako, sana adits chatopi mas, natara namanye, favadam namaere. Oh my baby, baby, oh, my chérie, coco. Fitavantika chike kura vanulu chita. Oh my baby, baby, oh, my chérie, coco. Alevana kozamino, machiki fankatia. Fate kuchitiako vasira, chitiako delira. Fate kuchitiako vasira, zengina chakwa naze. Fate kuchitiako vasira, chitiako delira. Fate kuchitiako vasira, zengina chakwa naze. Walatina tartar missing baby do zato, yara camino. Ekatiako, anonina patingo. Tia flamele, sajando balene. Vati fadadina mako, kadita za chodinge nako. Oh my baby, baby, oh, my chérie, coco. Fitavantika chike kura vanulu chita. Oh my baby, baby, oh, my chérie, coco. Alevana kozamino, machiki fankatia. Fate kuchitiako basira, chitiako delira. Fate kuchitiako basira, zangina na takwala. Fate kuchitiako basira, chitiako delira. Fate kuchitiako basira, zangina na takwala. Chitiako vasira, chitiako delira. Fate kuchitiako vasira, zengina chakwa naze. Fate kuchitiako vasira, chitiako delira. Fate kuchitiako vasira, zengina chakwa naze. Fate kuchitiako basira, chitiako delira. Fate kuchitiako basira, zangina na takwala. Fate kuchitiako basira, chitiako delira. Fate kuchitiako basira, zangina na takwala. Stevie on the track. Admira Vachika Mjori Vajivshova.
Maizonandro, maizom-bolana angamba ndra zay ny filaza azy e. Dia satria na dia tsisy ete vanina ary amin'ity taona ity, zany hoe andro mafana vanina zany eto amin'ny Ile-de-France dia mbola mazavazava, maizimaizom-bolana, mazavazava, tsy dia tena hoe maizina ny andro amin'izao olo zao. Any Madagasikara amin'izao amin'ny 7 latsaka fahatelony, non, amin'ny 10 latsaka fahatelony, eto Frantsa amin'ny 7 latsaka fahatelony. Tara ny fandaharantsika satria tsy maintsy enona ny tsy tianao izy voatery tsy maintsy mihaino ny zavatra teneniny Andry Rajoelina ny tenako, satria anjarako ary zay ny didindraisiko intizy teo eo anatrehan'ny firenena amin'ny fanazavana ny tenin'ny olona, karazana olona ohatran'ireny, satria ny tena marina dia misy karazan'olona ao Madagasikara ao il y en a vraiment qui croient leurs rêves et leurs mensonges comme réalité. Zay mahatonga nahako le miteny antsika hoe nanazava an'io fihetsika psikolojika io tamin'ny herinandro hoe ny mensonge miaraka amin'ny ambition dia mitondra makany amin'ny mégalomanie ary tonga any amin'ny hatrany amin'ny dictature mihitsy ny fandehany. Maromaro no zavatra azo tsongona, azo resahana tamin'ny intervention nataony andriamatoa Andry Rajoelina teo, ary ao anatin'izany intervention zany izy dia miezaka mihitsy izy ny hanana posture na statut na filoham-pirenena ho mariky ny fiandrianan'ny firenena malagasy. Hita avy hatrany fa frustré andriamatoa Andry Rajoelina, mipoatratroka aloha tompoko ary faly miaraba aho araky ny teniko teo fa ho asorintsika ny satroka satria ohatrany tsy fahalalam-pomba, dia hosolotsika koa ny solomaso satria ity hafa ny asany ary ity koa mbola hafa ihany koa ny asany. Tonga dia lasitsika zany satria ny tena marina dia ity resaka Andry Rajoelina ity ihany no tena ataontsika sady tatasika no famelabelarana ho resahana ato anatin'ny fandaharana ndao say androany alina. Araky ny nandrasana zany dia nanao intervention andriamatoa Andry Rajoelina ary niteny izy androany fa ny tena lehibe no ho tenentsika zany ho resahantsika ao anatin'ity resaka ity, satria misy madilana hotetenina maro ao anatin'ny zavatra teneniny nda namana, ka ilaina ihany ny malagasy malala ny tena marina fa tsy mety ny hoe fitapitahana na langialangiana ao anatin'ny resaka maimbomaimbo na hoe fikafika ny malagasy. Ny zavatra trapa dia niezaka andriamatoa Andry Rajoelina hoa hanana statut an'izany atao hoe firenena miray, firenena anankiray, ary raha sanatria misy olana dia malagasy iray no mijoro ary miaro ny firenena. Aty amin'ny firenena mandroso dia tena misy tokoa zany zavatra zany ary tsy afenona fa mampiray an'i la Frantsa, mampiray an'i Europa ny fisian'ny olana ngeda be mitranga eo amin'ny firenena, ary anika rehefa misy fahavalo
manembatrembana ny firenena dia iray ny frantsay eo amin'izany. Inona na ny frantsay na ny eoropeanina? Tsara ihany ny manazava hoe fa inona no mahatonga ny malagasy mizarazara. Raha tadidinareo dia tamin'izany andro ny teny hoe en fait Madagascar n'a jamais été sorti de la colonisation. En chassant les Français, on s'est nous-mêmes constitué des nouveaux colons, mais cette fois-ci, ce sont une partie, maigre partie de nos concitoyens, une maigre partie aussi des indigènes qui se sont appropriés de l'appareil d'État, du pouvoir politique, du pouvoir économique, pour mieux cerner et mieux coloniser les Malgaches. Zany hoe niala teo amin'ny vazaha zany tsika, dia niazakazaka tsika nanongana filoham-pirenena maromaro telo efatra zany, nahongana daholo rehefa tsy mahafapo, nahongana daholo rehefa tsy mahafapo. Pour aboutir à quoi? Pour aboutir à quoi? Pour aboutir à un jeune président très colonial dans son système managérial, la non-présence des Bomang, des Maintienden dans son gouvernement, la non-présence, la maigre présence des politiciens d'origine des provinces, du sud surtout, dia ny fahamezana ny toekarena, ny vania, ny marché, ny travaux publics tsy pehena rehefa tsy akamo. Da aleo inona mifatiny eo bokany trosa dia migadra amin'ny farany. Ny famehezana ny douane, ny contrôle de sûreté aéroportuaire, ny grand contrat, ny grande mine rehetrarehetra dia voafolaka sy eo ampelantanany Andry Rajoelina sy olona iray eo akaikiny. Zany hoe isika ihany zany namorona sy nanaiky ary zay mihitsy moa ny zahatra miseho amin'izao fotoana izao, manaiky tanteraka tsika tsisy fandavana na kely akory ary ny zavatra rehetra izay ataony Andry Rajoelina sy io tovolahy mpiara-miasa amin'io. On a quitté la France pour en créer une autre, mais c'est beaucoup plus dangereux, on va dire, et pas du tout constructif. Miezaka Andriamatoa Andry Rajoelina hanana statut ana filoham-pirenena, nefa zany ny zavatra mitranga amin'ny malagasy. Tsy minday mandeha na tsisy andro na iray aza ka tsy mitaraina ny malagasy amin'ny tsindry azo lena mahazo azy. Miala tromby, mialatra tany, miala bady, ny fitsangatsangan'ny tokantrano, niala botry, nialatra ao amin'ny firenena rehetrarehetra ireny dia mivadika horreur ho an'ny mpitory fa mampahazo aina ny olona toriana. Zany hoe firenena mizarazara, olombitsy no ny tompon'ny harena sy ny fanapahana ara-politika, olombitsy no tompon'ny zandary sy ny polisy ary ny miaramila, olombitsy ihany koa ny afaka mivoaka ny Madagasikara, fa sisan'izay mila mahazo visa na autorisation amin'ny ministry ny tourisme
ary zay mampetipety azy zay mandondovo vola ao no tafavoaka fa raha ohatra ianao maiky ka tokony hody any Madagasikara ka tsy manana fifandraisana akaiky amin'izao fitondràna zao de tavela eo anao fa anisan'ny considérena tsy priorité ny dossier-nao. Firenena mizarazara ihany koa satria amatambotrisany malagasy no tsy nandeha nifidy ary anisan'ny hoe nihoatra lavitra noho ny tsy nifidy no nandeha hoe latsaka lavitra tamin'isan'ny tsy nifidy nisy an'ireto nandeha nifidy ary ireto nandeha nifidy ara dia matsapa fa nahodina ny vato ny fidianany, ny asan'ny doublon, ny asan'ny halatra karapanondro, ny asan'ny ino izy teo famonona vato tsy mandeha am'zay loha ny rembourrage de urne zany raha zay no tiana ho fantatra, ny fampiasana ny chef fokontany, ny fampiasana ny chef district, ny maire isan-karazany ao anatin'ny opération fangalaram-bato, zay fangalaram-bato en faveur de Andry Rajoelina. Izany zavatra rehetra zany no mitambatra dia maro indrindraindrindra noho ny famitahana ankitrano iteny azy moa izy rehefa avy eo ary zay ny zava-dehibe indrindra ao anatin'ny zavatra nitenen'ny Andry Rajoelina fa ankoatran'izay lainga ary resaka fotsiny ny fanekeny Andry Rajoelina fa betsaka ary mireconnaître izy betsaka mively rano tsy vita arakaraky ny fampanantenana natao. Izay teny zay no tena zava-dehibe indrindra ary zay ny fototry ny problema ny Andry Rajoelina sy ny vahoaka malagasy ao anatin'ity raharaha ty satria na inona lazaina de anisan'ny hoe avaty amin'ny vahoaka en dehors ny fanodinany Andry Rajoelina ny tandrona ny eritreretin'ny olona nanao an'izany fanonganana zany dia olona avaty amin'ny vahoaka zany Paul raha fanoarana zany ary izy raha teo no miteny il n'a jamais été son conseiller spécial. Zao izy vao milaza an'izany fa rehefa nivoaka tamin'ny interview tamin'ny Express de Madagasikara tamin'izany andro fa nilaza le olona fa midémissionna dia tsy namaly Andry Rajoelina hoe tsy conseiller-ko zany io donc tsy mila midémissionna akory izy fa am'izao fotoan'izao izy efa sûr raha izy fa efa sûr izy fa hoe any atsiafa le olona tsy anam-potoana hamaliana intsony na hamoahana porofo intsony dia mamoaka an'ity atsangatsanganora an'ity Andry Rajoelina hoe misy décret tsy atopoko Andry Rajoelina. Ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena dia misy ny atao hoe mpanolotsaina fantatry ny public. Une fois de plus fa velombelona zany ny tenako. Misy ny mpanolotsaina tsy fantatry ny rehetrarehetra. Reo le atao hoe sado cabinet. Zany hoe ireo olona ireo dia tsisy nomination tafiditra tao anatin'izany ny tenako zay nandahany zany atao hoe nomination zany tamin'ny Andrin'Andriamatoa Ratsiraka Didier kanefa dia tena tao anatiny ary tao anatin'ny kabineta sado cabinet zany tenako tompoko. Reo zany le atsoina amin'ny teny vazivazy hoe conseiller occulte na conseiller spécial illicite ny famazivazon'ny olona anay tamin'izany rehefa tian'ny olona tsy atsony zay. Ka tsy crédible intsony le ilazainao amin'izao fotoan'izao hoe milaza ianao indroa no nahitan'le olona nefa voaingana fa ny telony zany raha araky ny lazainao tsy nilaza mihitsy ianao hoe taorianako izy
tamin'ny 26 juin farany teo. Zany aloha de efa hitanao fa mandainga ary tsapa fa lainga ny zavatra tantarainao. Fa ny zavatra tsy lainga lazainao dia anankiray sady ngeda be de hoe tsy vita ary tsy araky ny tokony natao sy nampanantenana ny ino dizy teo ny velorano. Ndao ny enotsika am'ty fireneny ty ka misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa noho ny fitahiny dia voasakana izany teti-dratsy rehetra izany. Andriamatofolo miaino anao ohatrany mamaky an'le plan teo iny ohatrany manana impression zany efa mivoaka ny didim-pitsarana satria na ny communication hoentin'ny mpanohana anao de milaza fiatrano fa ohatrany hoe efa mimoka le olona manaja an'izay droit. Eto anankiray aloha zay fa azafady izy ty manko iverenantsika amin'ny talata ary ataontsika détaillé kokoa fa eto izy sambosamborintsika satria lina de lina reo afantatra hoe inona ny fanazavana etonga fleury amin'ny zavatra nytenenin'ny Andry Rajoelina. Tsapako ny angotenda ao aminareo zany ao anatin'io zavatra io fa izao niezaka ihany koa i Andry Rajoelina ampiseho fa olon'Andriamanitra ary ny teny mihitsy izy hoe ny tena moa mino raha teo zao no teny azoko avy amin'Andriamanitra de le teny ao amin'ny Isaia izy hoe aza matahotra ary aza mierikerika akory fa za hiaro anao. Tena tia ampiseho zany Andry Rajoelina fa olon'Andriamanitra izy ary ny tsy lazainy sisa de hoe katolika izy ka dikan'izany tena mankatoa tanteraka ny finoany ary midera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana katolika. Izay ny zavatra tiana ezahany avoaka eto. Raha ny lecture diagonale nenoko teo aloha zany dia tsy voateny mihitsy ny momba ny monseigneur Audin satria sarotra amin'ny Andry Rajoelina ny amaly an'iny zavatra iny, iny dossier iny ary tena mangadidy be iny. Ary izay aloha de toy ny zavatra tony manko matoa ny hoe samy malala tsika fa ny patron ny TV plus anie dia sénateur ny Mapara, quota Mapara amin'izao fotoana izao ary fantatritsika fa anisan'ny mpanohana mavitrika an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Ka noho izany mazava be raha misy fanarahana teny voalohany hoe ity domaine ity tsy azonareo anontaniana fa am'ty nareo mahazo manontany satria mitohy an'izay ao anatin'ny saina eo dia alezy izy mamaly an'le fanontaniana satria afaka mandro eo ambonin'ny eo ambonin'ny vato izy satria efa tafiditra any amponjadôly ireto olona nikasa hamono azy. Zany hoe mampiseho zany voateny matetika ny hoe saotra an'Andriamanitra, saotra an'Andriamanitra ary indray mandeha izy no miteny hoe mino, ny tena moa mino raha teo. Ny zavatra rehefa averina ao anatin'ny adihevitra na famelabelarana ohatran'io ka averina indroa intelo zany hoe tsisy redondance exprès zany eo fa tena misy message mihitsy tiana ampitaina am'le izy. Saotra an'Andriamanitra, saotra an'Andriamanitra, saotra an'Andriamanitra, intelo izy ao no miverina ao fa tsy vitan'izay le izy fa rehefa nanontany moa zany nga Abrahama hoe toa ohatran'ny efa voaheloka anie ireto olona ireto de enoky ela anie ny définition zany atao hoe présomption d'innocence ho ana filoham-pirenena hoe Isaia ny ao amin'ny katolika fa tsy Isaia. Zay nataoko anareo hoe mampanahirana mieritreritra finoan'le rabandy ity fa le iverina atao amin'le alalan'le lojikan'ny zavatra teneniko aloha tsika hoe mba henoy fa tena mamenatra
I Andry Rajoelina zany tena miangavy hoe mba tokony iray tsika amin'ireny zavatra mitranga ny fireneny reny. Na inona lazaina dia ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana dia tsapany tsara, tsisy afa-tsy ny fianarana ihany no mahatafita. Zany hoe ny vahoaka malagasy zany dia na kely aza nisan'ny taux de scolarisation, na kely aza nisan'ny taux de réussite dia tsy azo lazaina dondrona ny vahoaka malagasy. Ary no le fahavendrana an'le filoham-pirenena izay mihitsy no mahatonga ny malagasy tsy misidentifie, tsy misapproprier ny mazina zany filoham-pirenena zany. Ny zavatra mitranga raha la limity isaky miseho, raha vao miseho le filoham-pirenena dia zapen'ny olona ny tele, mifindra ny olona ary miova. Aleo zay zava. Zany hoe tsy misidentifie na hoe maka modelin'ny Andry Rajoelina ny malagasy satria raha hiresaka momba ny Andry Rajoelina ny gasy dia hoy ny malagasy hoe radomelona, zany hoe radondrona. Raha hiresaka ny Andry Rajoelina ny malagasy dia maro ny malagasy no miteny hoe bitro. Maro ny malagasy miteny hoe dondrona, radomelona. Raha tsy teny fotsiny afatry ny ohatra hoe ny mpanohatra. Ary na ny mpanohana ara dia hoe bainina kely. Rehefa bainina dia bainina zany hoe grand zany. Fa maninona nasiana hoe bainina kely? Satria bainina fa petit. Bainina kely ka. Atsony bainina kely ny ialary bainina. Azo atao mihitsy ny hoe bainina be. Ohatran'ny ratsiraka zao dia hoe deba. Ao anatin'izay le ifehezahany Andry Rajoelina le anakambana ny malagasy zay, miampy an'le fahadondrenana dia tena tsy possible mihitsy ilay malagasy hilahatra ary hijoro ho iray miaraka amin'ny Andry Rajoelina amin'ny zavatra ohatran'ireny. Tsy mamenatra amin'ny teny an'izany. Beaucoup le pensent, mais n'ont pas le courage de le dire. Mais moi, je le dis. À la limite, maro ny malagasy ary averiko ihany no miteny hoe fa naninona raha tsy vitan'le riry izy. Tena marina ao anatin'le zavatra dia hoe raha izay ny marina, je mets en guillemets zany, hoe ny samborina izy dia voasambotra. Ary izay koa no tokony ho izy. Satria ho tsaraina izy dia ampidirina ny tsy hafa, izy mitsamo ohatra. Samy voasambotra comme des vulgaires criminels. Tsika zany tsy mahita proof ao anatin'le taratasy nosoratana mivoaka iny hoe il faudra les assassiner. Fa neutraliser ny soratra ao. Mety fahaiza koa le teny frantsay. Zany hoe toute une série de fahavendrenana, vendraika. Dia izay no ampidirina ao anatin'le olona vitsy, ao anatin'ny sain'le vitsy, manaraka ny Andry Rajoelina sy identifié ao anatin'ny sainy, ao anatin'ny filozofia ny Andry Rajoelina takan'ny Rasoamaromaka. Dia mba inona loatra moa fahaizan'ity Rasoamaromaka ka afahantsika miteny hoe tsapan'ny Rasoamaromaka ve fa vendrepa ity bandy ankiray ity. Ny Rasoamaromaka rehefa matevitevina ny sakafo hohaniny eo ambony latabatra, miditra matevitevina ny vola,
ary mazakazaka sipamantsy izy de fa izay ny important amin'ny fiainana fa tsy rarahany ao anaty émission bitika anaty émission fa raha tsika ianao rehefa aveo tsy rarahany izy problemanao malagasy any manamboatra EPP izy manamboatra lycée izy zay tsy rôlina ny akory fa inona ny dikan'izany tanao fa milaza marina ianana izy aveo rehefa natakeko izy de mipotra vany de nylany mihitsy le hoe izy manao ny terrain de foot sy ny karazany iny izy miteny ao anatin'ity rapport d'activité ty ozy izy miara-soa marimaka de misy ny fanamboarana école sy ny karazany fangamo rôlanao zany ramose petraka manontaniana hoe fa inona zany ny ilana ministre ny enseignement ny fampianarana raha ohatra raha somarimaka ny manao an'izany izay mihitsy le marina nabokako teto ary izy no nilaza azy tamin'ny fakomaly iny sa omaly izy no niteny azy ato anatin'ity rapport d'activité ty ny asa vitanay ka le asa vitanareo mihitsy hoe nareo ihany no miala avy any amin'ny fanjakana ny vola de ny entreprise ndraga ihany no manao azy na olona zay pretenao ataondrangah ao anatin'le izy zany hoe iranga zany no Claudine amin'ny andro ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana zao rehefa mety rehefa tonga ny fotoana hoe tsy mamety any Andry Rajoelina ndrangah de ho samborony ndrangah de amin'izay fotoana zay de hoe ay manao ny fomba ny Claudine ile rangah ty de zay ny samborana azy fa saingy amin'ny zavatra amin'izao fotoana zao tsy possible satria anisan'ny olona tena mpiaro sy miaro any Andry Rajoelina rangah de dika zany mbola tsy possible zany amin'izao fotoana zao fa ho avy ny fotoana hoe gouvernement hafa ny eo takany hoe fatongava ny olona zay mety tian'ny malagasy hotoana ny fleurir akoto malala eo amin'ny fitondrana de tsy maintsy mivoaka daholo ny zavatra tsy mety nataonareo zany hoe le olona i Andry Rajoelina zany tsy misadresse amin'ny malagasy miezaka izy s'adresse amin'ny malagasy teny iresaka amin'ny malagasy fa le malagasy efa tofoka tanteraka andriamatoa Andry Rajoelina de ny olona akaikinao ihany sisa no mino ny zavatra teneninao amin'ireny le lainga sy fitaka ireny misy fanontaniana roa teo na telo zay manko le zavatra nampianarina ny teto amin'ity akama ty tsy le fanontaniana ny voavaly fa zavatra hafa ny amaliny Andry Rajoelina azy est-ce qu'on a à foutre si tu es copain ami du président du Tchad assassiné ami et copain du président de l'Haïti ami et copain du Mali ça ne nous intéresse vraiment pas du tout mais encore que ce soit vrai tsisy mihitsy ny pirofo tamin'ny fahaveloman'ny reto filoham-pireneny reto ka afahana miteny hoe hay misy filoham-pirenena afrikanina akamany Andry Rajoelina ny tena marina de zay matrano-daingany le bany satria tsy afaka hiteny reto olona maty reto hoe marina tokoa zany fa akamanay izy fa nga raha hoe miaraka manao zoom aminao amin'ny resaka coronavirus de midika hoe akamanao fa nga raha hoe fampiantsoantso amin'ny resaka problemana coronavirus de hoe akamanao tsy misy proof afahana miteny fa akamany Andry Rajoelina ny président Tchad zay manko matrano-daingany ny Rajoelina hoe tia natambatambatra fotsiny eo zany izy anaovana cinéma psychologique hoe satria vonoina ny filohan'ny Tchad de vonoina koa Haïti de vonoina koa Mali de nitoy Madagasikara vonoiny Andry Rajoelina zany hoe i Andry Rajoelina zany tena tia teny mafy fa matahotra hoe i la Frantsa ny dereran'ny famonoana satria betsaka no miteny hoe i la Frantsa ny namono Tchad de Mali any le zavatra tian'ny Rajoelina ho tenenina tsy sa izy satria terrain mamay be zay tena terrain mangididy be zay de
Ahafahany isariana ny sain'ny vulnérable sy ny peu crédule dia asiany haingonaingona hoe Tchady sy Mali. Inona ny ifandraisan'ny Madagasikara sy Tchady? Raha ny zavatra mitranga any Mali sy any Tchady no mitranga Madagasikara efa ely Andry Rajoelina porté disparu. Isan-kerinandro anie any Mali misy coup d'état. Autant pour le Tchad. Zany resahantsika tamin'ny Zuma hoe misy an'iren'le opération épervier sy ny karazan'ireny fampandrintany. Dia milaza Andry Rajoelina hoe noho ny fierovako ny firenena no antony hamonoana ny filoham-pirenena. Izy tsy mahatsara miteny ny anarany hoe ny antony hamonoana ny Andry Rajoelina. Tadio fa ny olona miresaka amin'ny anaran'ny tierce personne, et d'habitude, ce sont des vrais, et vraiment de vrais dictateurs. Tadio zay. Tsy miteny mihitsy izy hoe za Andry Rajoelina. Fa ny filoham-pirenena ozy izy dia tokony ho antsika rehetra. Zany hoe lasa premier degré par rapport amin'ny essentiel izy fa miaraka aty amin'ny vahoaka izy. Antsika rehetra ozy izy ny filoham-pirenena. Ny firenena ozy izy dia tokony arovantsika mafy. Zany hoe manainga mihitsy izy zany amin'ilay malagasy efa tsy miainga intsony anatin'ilay revy hiaro amin'ilay firenena. Ary efa tafita any amin'ny Andry Rajoelina zany hoe tsy reven'ilay malagasy izy fa zaran'ny malagasy ary izy maty tao. Zay aloha zany dia anankiray tena hita mihitsy hoe atteint izy ary tohany izy ao anatin'izay zavatra zay ary miteny mihitsy izy hoe ny mampalahelo moa. Felaka tamin'ny manjary sy tena fotsiny ry Macron zany hoe felaka tamina fotsiny. Fity tena mamono. Andao ianotsika le définition an'le hoe présomption d'innocence, version et théorie Andry Rajoelina. C'est vraiment la honte. Je suis désolé, c'est la honte. Filoham-pirenena no miteny eto re olona. Fa tsy n'importe qui. Non. La défense izay hoe ny fanjakana ianao hoe manome toko fa tena malalaka ny fitsarana ao anany asany araka ny tokony ho izy ao anatin'ity fanadihadiana ity fa tsy hametraka tsindry amin'ireo mpitsara mpanao fanotorana ary hanaja ihany koa ny zo ananan'ireo olona izay voaroy ao anatin'ity fitsarana ity satria fantatsika aloha zany zao fa mbola manaja an'izay droit présomption d'innocence zay tsika indray matofolo. Ohatrany malasa saina ihany le fanontanianao hoe Abrahamagazafy ao anatin'ilay izy. Ny manao enquête ao anatin'izy dia ny brigade criminelle manao ny enquête. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Absolutely rien dire. Napiny donc gendarmerie pyrénéenne. Natrehany procureur général de la République. Au Maïka, ça veut rien dire. Pourquoi? Fantatra daholo fa ireo Antanatohatra ireo dia voatsindry mibokotra ny Andry Rajoelina sinon Pierre Bleu. Donc tsy lucide mihitsy ireo. Tsy manana statut impartial mihitsy ireo ao anatina anatina ankety ohatran'izao. Dawary toizatsika. Ino ia? Za milaza aminao fa raha ny zavatra profy ampilatana amin'ny zareo rehetra no avoakan zareo mety ho sarotra amin'ny raha eto amin'ny firenena. Itanao zay a? Zay zao dia efa influence non négligeable et ça pèse sur les épaules de nos juristes.
filoham-pirenena mpanindry bokotra no miteny eto fa tsy hoe professeur Albert Zafy na hoe Hery Rajaonary mampianina fa tonga de na hoe Ratsirahoana fa filoham-pirenena koa manko io fa tonga de fa eto zany de fa teny hoe définition matokony fitsarana noho izany ary marina hoe misy présomption d'innocence fa ianao hoe Abraham Razafa raha efa nisy andeha kapa famaky ny lohanao de mbola tena hoe misy présomption d'innocence sy ny olona iny mikapa ny lohanao amonanao de tena anao oka aloha fa mbola misy présomption d'innocence iny ny olona zay ry malagasy avako tena mamena loatra izy anakely iny ka zay ny teneniko hoe aoka kositsika mba ho saro-piaro amin'ny fiandanam-pirenentsika za tsy filoham-pirenena na antoko fa filoham-pirenena ny vahoaka malagasy rehetra iraha manontolo ary zay ny teneniko hoe ao tsika tsy anao zaza ray na amin'ny hevitra na amin'ny faneho-kevitra fa mety ho zava-doza ny tranga eto amin'ity firenena ity zay tanoa tsara aokotsika ozy tsapan'le ry tsara mihitsy zany hoe tena alany mihitsy tena tsy nirarahin'le malagasy le zavatra mitranga fa tena niriny malagasy hoe fa nanina ary tsy vitan'le roa de les définitions de présomption d'innocence na de fa misy amely famaky ara ny lohanao de mbola teny ianao hoe oka aloha présomption d'innocence tsy zany le zavatra tsy zany ny définition ny présomption d'innocence tiany Abraham lazainy eto le bandy miteny eto zany de le bandy niveau na classe de seconde mety fantany akory ve ny dikan'le présomption d'innocence aloha ny fanontaniana eto zany hoe l'acte a été vraiment consommé na ny hoe intention vaut acte hoy ny fitsarana tantaraiky ka anankiroa nareo tena ngeda be nisy mpanao football américain zay ny pirofo rehetra nanome adiniko moa ny anaran'io fa nareo mety matadidy azy fa izy no namono ny vadiny nisy juge américain anankiray nahita non avocat rehefa nanao ny analyse nanao ny étude an'le dossier de nahita io avocat io hoe non tsy nahita ny tena vrai assassin ny enquêteur de teo am'le circonstance sy le contexte de ny forcena ary indrindrindrindra hoe namboarina ifanojo ary izy se concentré any am'le mpanao football américaine iray ny mpitsara sy ny ankety ary indrindrindrindra ny preuve matérielle sy morale tao anatin'io ankety io hitan'le avocat zany fa satria ny didy mpitsarana ny voaka teo alohan'io zavatra io dia nanameloka an'ilay joueur de football daholo hoe enao no namono ny vadinao au fur et à mesure nandeha ny ankety du moins nandeha ny fitsarana mikasy am'le avocat daholo preuve par preuve ny fanamelohana an'io footballeur américain io ary rehefa kasé le pirofo amin'ny alalan'ny fahaiza manao an'le avocat amin'ireny zavatra ohatran'ireny de nanapa-kevitra ny fitsarana amerikanina
fahajanona amin'ny poursuite judiciaire ary tsy tokony toizana akory fa tsy meloka ity ranamany ity. Et depuis tsy tatrony ary tsy hitan'ny fitsarana amerikanina mihitsy hoe iza ny namono ny vadiny le rangahy ity fa miaina normalement tsara io rangahy io amin'izao fotoana izao. Zany hoe raha tsy niasa ny présomption d'innocence fa tsy arak'le image lazainy Andry Rajoelina hoe ikapan'le famaky ny lohan'le olona dia oka aloha présomption d'innocence tsy izay le izy Andry Rajoelina fa à la limite efa voatetika ny lohan'ny rangahy maty rangahy zay vao misy ny hoe na de voakapa ary ka hoe voateny fa io olona io no nikapan'ny lohanao tamin'ny famaky dia mbola mipetraka foana ny présomption d'innocence tant que mbola tsy statué hoe meloka le olona fa mbola mandeha raha ny fanontaniana hoe fa inona no nahatonga le olona nikapany lohanao arak'le exemple raisina eo to fa mbola misy koa ny atao hoe circonstance atténuante tompoko. Ka raha ohatra ho an'ny malagasy amin'izao fotoana izao raha tianao entina any amin'izay présomption d'innocence zay rehefa tena voaporofony avocat tsara fa ianao Andry Rajoelina dia mila miala eo amin'ny fitondrana quel que soit les moyens ka ekeny ny fitsarana malagasy dia na circonstance atténuante na tonga dia innocent fotsiny izao. Satria ny avantagen'ireo olona dia zao déjà aloha ny l'acte n'est pas consommé mais c'est vrai l'intention vaut acte. Zay ny fitsarana universel. Rehefa nanao projet ianao ka andeha angala-bola hamaky banky ka tratra le drafitra matipaika dia mipetraka amin'ny présomption d'innocence fa azon'ny fitsarana rahany ianao satria na dia mbola intention ary izy au stade-ny intention dia cela vaut acte. Zay le izy. Ka iaho zany no mahirana an'ity zavatra tenenin'ny Andry Rajoelina ity ary izy tonga dia miteny fa i Andry voatetika aveo ny loza izy voiteny hoe présomption d'innocence zany hoe andrasanareo maty zany na hoe voakidina-pen'ilay tololeto dia any nareo miresaka présomption d'innocence oui ary any mihitsy vao mipetraka amin'ny présomption d'innocence faharoa amin'ny stade faharoa fa ny amin'ny stade voalohany ato amin'ny intention dia mbola mipetraka foana quel que soit zany ny voan'le acte vitan'le présumé innocent na présumé accusé dia tsy maintsy voaharo ny droit-ny olona ho tsarainy fa tsy ny olona meloka. Zay manko mila azavaina mihitsy io amintsika malagasy. Mila mahay le mpiaro an'ireto Paul Rafanoirana sy ry Philippe François reto fa za miteny anareo tena miteny raha impartial le fitsarana malagasy ka voazava tsara ao anatin'le démarche dia farafahakeliny raha tsy hoe afaka madidio dia farafahakeliny circonstance atténuante. Satria be loatra le circonstance be loatra le antony ary takin'ny vahoaka mihitsy io hoe miala Andry Rajoelina ary marina ny tenin'ny maître Rahoelina hoe raha vitan-dralahy reto anie ilay zavatra nataony dia héros national reto reto tena marina zany tonga dia nidina an-dalambe ny vahoaka ary fety be voasambotra hoy ny Andry Rajoelina selon ny entre guillemets ny souhaitn'ny monseigneur Audon entre guillemets zay teneniko zay on ne sait même pas si c'est vrai ou faux
Mais si on admet que c'est vrai, hoe sambory fotsiny de ohatran'ny hoe kidnappena zany fa aretena ny tena marina satria ovain-dralahy le version e. Raha ohatra ianao miteny zavatra ohatran'izany de raha ny adalany Andry Rajoelina ve de kidnappena no tokony ho fiteny amin'izany? Non, tonga de hoe sambory. Tonga de sambory fa aza vonoina. Zay ngambany ny phrase appropriée kokoa. Kidnappena de avy eo anaovana inona? Anaovana chantage. Ça n'intéresse pas le monde. Ce qui intéresse les malgaches, c'est que lui dégage avec l'autre, son compagnon, en même temps. Quelle que soit la manière, quels que soient les moyens. Zay mahatonga maître amin'ny teny hoe raha vitan-dralahy retony e. Ary zay no mitondrany amin'le circonstance atténuante. Na hoe fanafahana madidio be loatra. Na malagasy lambda, na malagasy officier supérieur, zay niasa taty amin'ny gendarmerie française. Be loatra ny antony sy ny foto-kevitra, ny tsy mety, ny zava-doza ataony Andry Rajoelina sy boikely ankiray io, ary manapotika an'izany atao fendriana pirenena. Rehefa atao manko ny tena analizy sy ataony konty ny fahavalim-pirenena voalohany de i Andry Rajoelina sy Uranga sy boikely miara-miasa amin'io. Mpambotra firenen'ireo. Ireo no fahavalim-pirenena voalohany. Ary mampagaga mahatonga ny tafika tsy mihetsika misambotra an'ireo olon'ireo oak'izay. Zay no mahatonga an'ilay izy hoe raha tena marina anie ka mivoaka mandeha direct. Tsy hosahan'ny fanjakana mihitsy nanao an'io direct etsika. Fa rehefa anindry ny communauté internationale de voatery ary tataka be hoainina fabaraka eo. Hoainina fabaraka eo amin'izay hoe ay ve tsy hoe kidnappena le zavatra fa hoe sambory. Ho avy amin'izay manko monseigneur amin'izay tonga ny eta mavesatra raha hoe io fa direct donc tsy afaka mandaingy reto. Tonga de ho avy ao izy témoigner hoe ny zavatra niteneniko sambory. Qui c'est qui ne va pas protéger et applaudir l'éminence monseigneur amin'izay zavatra zay? Audran razanak'olona. Kosa kay milay monseigneurako. Oui, tena milay monseigneur raha zany ny tenenina aza vonoina fa sambory. Fa raha vao voasambotry Andry Rajoelina, voasambotry io akamany ankiray io, fety be ao Madagasikara. Na izaho zao ara de tonga de atsoko daholo ny akama rehetra mipoaka ny champagne amapoliny. Tsy izaho fleurir koto malala rery ny aty a Frantsa aty fa maro ny olona ny famorimory anao fety amin'izany. Zany hoe tena ao anatin'ny faniriny malagasy mihitsy hoe Andriamanitra mahasory aminay rehetra tsilo reto. Tsy raina irony malagasy mivavaka ho amin'ny firenena. Ka raha mieritseritsy Andry Rajoelina hoe malahelo ny malagasy satria nisy andreny zavatra nitranga. Diso ianao tovolahy. Mampalahelo ny malagasy mbola amin'ny fijanonanao eo. Tena diso ianao ary diso tanteraka. Zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe ny trano ndraiky anie ils croient leur mensonge. Mbola mieritseritsy Andry Rajoelina fa ary d'ailleurs ça n'a jamais été le cas. Olona quelques, on va dire 2 320 000 être le rassembleur de la population malgache. Mais où va le monde ainsi? Zafadoko. Manofy ianao raha ianao mieritreritra hoe isaroger fotsiny eo na idedadedaka fotsiny eo hoe ianao no rassembleur afaka mirassembler ny malagasy par rapport amin'ny personnalité ianao. Et c'est une imbécilité sans pareil. Vao mainka ianao manompo amin'ny malagasy amin'izany efa le tivy mitapy. Fa tsy tsapany lava efa tsy tsapany lava efa zay tsy mirevy an'lahy mihitsy e.
le zavatra mitrano. Ka raha mieritreritra ianao fa miteny ianao voadona ny fiandrianam-pirenena, non. Ny Andry Rajoelina ny voadona. Fa aza fangaro ny malagasy tena mirary ary mivavaka an'izany atao hoe fialany Andry Rajoelina izany. Ary ny fanindrin'ny malagasy dia hoe raha tonga eo amin'ny fitondrana ihany nareo ry monsieur Fleury indray andro any, aleo kosa tsika hifanaraka hoe samborinareo izy mitsamireo. Efa tena hoe efa ela ny laza zany hoe ity dia tsisy olona afaka hitsoaka izany ao fa samborina, sambo belona mihitsy. Ka nasamborina ary nareo amin'izay fotoana izay ka tratra mandeha ny fitsarana, tsy maintsy mandeha foana ny présomption d'innocence. Telle est la définition de l'expression en question. Mais pas la version d'un jeune homme ayant le niveau de classe de seconde. C'est faux et complètement faux. Mamianatra ianao zany tena tonga dia te hisitrika any ambany latabatra zany ve rangahy izara ny conseiller politique an'lery ao Ambotsolotro ao. Ty manko mba zavatra anariko anareo filoham-pirenenareo zany. Tena miteny anareo fa maro nareo filoham-pirenena malagasy reo no en fait tsy mahavoa. Tena akory zany. Fa nareo rehefa tonga filoham-pirenena dia mieritreritra nareo hoe kadadinareo ary mahay. Misy olona beaucoup plus réfléchi, manana recul amin'le zavatra miseho. Tsy mihinao hoe tsisy nanoro izy hoe président. Zao natao hoe présomption d'innocence ka tandremanao tafajabaka amin'io. Fa dia zao entin'le mokondoha fotsiny izy hoe za mahay, za président. Dia io fa miteniteny foana dia meza mipokona fotsiny ny fitenenana. Ry Pierre Olguera zao maheno an'ireny. Tsisy ninona azony atao fa menatra izy tena. Tamin'ny Fleury misidina amin'izay indray zao lery. Satria tonga dia hitan'ny Fleury hoe tonga dia hoe mahitsy inona zany teniteny foana amin'ny président zany. Satria nareo président rehefa tonga amin'ny fitondrana dia ohatrany hoe tsisy mahay ohatranareo ao Madagasikara. Ary indrindra moa fa intellectuel le président miakatra eo. Tandray misarotra tory. Tsy menonao io. Ary izay no mahatonga an'ireo président malagasy ireo dona mirindrina foana hatrany hatrany. Satria tsisy manana humilité akory na dia kely ohatran'iny ara mihaino ny mpanolotsaina. Rehefa mimpanolotsaina anao ny tsenonao dia izy atsony moa ny henonao amin'izany ny zavatra miseho. Any an'ity revity. Rehefa tsy eo atsony ianao dia hitanao daholo ty atsangatra manorany ity mavita mikritika an'ilay izy. Fa rehefa eo ianao fady ianao mihaino ny mpanolotsaina anao. Dangereux zany président. Ianao président tokony tsy hiditra amin'ity procès ity mihitsy ianao, tsy miteny ary tsy manoka-bava amin'io. Midika hoe efa tapahanao sady mididim-pitsarana. Marina mihitsy ny tenin'ny Azovy Abraham. Efa épée de Damoclès ny napetraka eo amin'ny lohan'ilay mpitsara izy. Izany hoe rehefa tsy atao laisa mely koa reo dia mihina nitady kiraro ny laisany satria efa famaky ny teo ambonin'ny lohako. Nenao za manokana aloha ny ligne de plaidoirie ny maître Olala hitako hoe mety. Na dia tokony mbola misy zavatra hiampy azy. Fa rehefa mazava eo anatin'ny fitondrana hoe na malagasy lambadara mieritreritra amin'ny fanalana ny Andry Rajoelina. Ka maika izany atao hoe officier supérieur. Manana engagement zany par rapport amin'ny nation. Ary redevable ao izy par rapport amin'ny nation malgache na dia gendarmerie française ary ny former anahy manana nationalité française
fa gasy aloha avant tout. Donc ataoko ty ny sacre zany le bandy ko bonzay le sacrifice zay par définition héros national izy manala ny mangidy ny malagasy zay ny zava-dehibe amin'io a na malagasy lambidazy tsy malala an'izany atao hoe coup d'état zany tsy nde mandeha manoratra eto hoe fa ela be monsieur Fleury ela be zay rangaha mila action inona ny dikan'izany mily zay hoe miarany io bandy io hoe asory ihany io monsieur Fleury a tsy nde mandeha na indroa misy an'izay teto tsy nde mandeha indroa misy olona miteny hoe tsy fa inona ny andrasanareo fa monsieur Fleury fa action am'izay rangaha oui donc malgache même un petit facebooker un petit follower de Fleury rakoto malala d'autres aussi dans les Facebook mpanao live ohatran'ity malagasy lambda mangataka hoe asory Andry Rajoelina. Donc c'est une maladie générale, c'est une gangrène à la limite cancer fazona métastase. Oui. Zay ny rehefa tsy coup d'état tamin'ny 2009 rehefa izy manao coup d'état mamono olona de tsy zava-doza mbola ho avy za aloha tena miteny hoe niza filoham-pirenena ho avy eo tsy maintsy ataony anketiny 2009 ary samborina naiza misy azy i Andry Rajoelina na meloka na tsy meloka naiza misy azy eto ambonin'ny tany ary raison d'être ny firenena sy ny filoham-pirenena ho avy eo no manao ankety amin'izy roa lahy présomption d'innocence tsy maintsy gardena izy roa lahy teneniko raha valy sy andro fa il y a de fortes chances aloha d'après un dossier ny balistique expertise balistique eto am-pelantanako fa i Andry Rajoelina no mitifitra ary efa manomboka misy olona akaiky ny Andry Rajoelina tamin'ireny andro reny milaza mazava hoe le rinina mpitifitra misy zany témoin zany zany kanefa manomboka misokatra zany ny lelan'ny olona hoe marina ny Fleury zay ny tiako lazaina amintsika hoe miezaka mafy tokony afaka mirehare zany malagasy fa tonga any ampotsofin'ny Andry Rajoelina fa tsy mirevy azy ny malagasy tsy mirahina ary tsy afaka ny rahina amin'ny zavatra zay mety manjoany Andry Rajoelina ny malagasy ny raisan'ny malagasy ina amin'ny Andry Rajoelina dia ny fialan'ny Andry Rajoelina izay ihany tokana sady feno ny fialan'ny Andry Rajoelina no iraisan'ny malagasy ina mandra-peona veloma daholo samy tenin'Andriamanitra veloma tokoka Wanirano matakizenu tenga fangirako Yulutiku zai papa Ani antani lavi tani zizai Zawa twisana ruda malayelo Rabanana ngela chaunande Amina ziage Ani yulutiku zai mama
isan'andro da mitsomagny rambananagneratra aminazy agny manin'olo tiako zao papa marary foko zany mama anizy zay ety mitsomagny anizy zay ety manahelo telefony tsy mahafaka gomana navitranao zao ka mila fanana asa ela fiavy marala batsy foko mira orasatara manin'olo tiako zao papa marary foko zany mama anizy afatra kely amin'ny talata ny fotoanatsika amin'ny talata ny 6 alina heure de Madagasikara zany hoe 20 heures heure de Paris davary tokoa mandram-pianao ety mitsomagny anizy zay ety manahelo manin'olo tiako zao papa marary foko zany mama anizy zay ety mitsomagny anizy zay ety manahelo manin'olo tiako zao papa marary foko zany mama anizy zay ety mitsomagny anizy zay ety manahelo manin'olo tiako zao papa marary foko zany mama anizy zay ety mitsomagny anizy zay ety manahelo davary iloma toko somary reradraraka ihany somary reradraraka ihany kapiteny John androany satria noho ny raharam-pirenena dia tsy maintsy atrehana fivoriana fionana à gauche et à droite zay manahy nareo fa tsy lasa lavitra io zay ny azoko tenenina amintsika rehetra zay manahy fa tsy vitan'ny tatatata hito fotsiny ny zavatra atao fa fanomeza tokony meko antsika rehetra samby hotahian'Andriamanitra daholo isika rehetra mahay iza mivavaka fa mivavaka ihany koa dia manova zavatra maro manova zavatra betsaka davary mandram-piaona tokoa